eo tongotrao. Emisao chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungo chao izai piana chao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kahirote nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyadamina itwechapechaka wampunaya irate nyadamina itwechapechaka wampunaya. Faly miarahaba ny zaza-body rehetra tratran'ny Sekoly Sabata izao dia manahoana koa ny zaza minono e. Faly miaraka amintsika indray tafaraka isika amin'ity sabata ity dia andao hiaraka hisaotra an'Andriamanitra aloha e. Akambana daholo ny tanana dia ahondrika ny loha akipy ny maso fa hiara hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao indray zahay fa tianay loatra ianao mikarakara anay. Dia omenao anay koa ny sabata mba hitsaharana miaraka aminao. Omeo fahendreny izay ankizy, izay zaza-body, zaza minono amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nianatra lesona vaovao tsika nandritra ny herinandro nitondra ny lohateny hoe ilay mpanjaka kely. Ilay mpanjaka kely. Ny teny natao tadidina tsy anjery ao Rômanina 12:10 dia efa haitsika rehetra andao hiaraka anisa telo sika dia hiaraka merina avy hatrany isa 2 mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Bravo! Anaraka ny tantara sika izao dia miaino tsara, endry tsara daholo. Nipetraka tao amin'ny lapan'ny mpanjaka tamin'ny Israely i Joasy kely. Zanaka mpanjaka izy. Na dia atao hoe mpanjaka azy Joasy kely dia mbola nila olona niaro azy foana izy. Nila ny fiarovan'ny mpanjaka vavy Atalia mantsy izy. Olona masika sady ratsy fanahy ity mpanjaka Atalia ity. Tsy tiany lasa mpanjaka Joasy kely rehefa lehibe. Tsy afaka niaro tena tamin'izay mety ho fikasany ratsy ny Atalia nefa Joasy no izy mbola zaza. Any ka naniraka olona Andriamanitra hikarakara azy. Nitoetra tao amin'ny tempolo niaraka tamin'ny vadiny atao hoe Joiada. Izay pisorona i Josepa nenitoan'ny Joasy nandritra ny 9 taona no nanafenany nenito Josepa sy dadatoa Joiada any Joasy kely. Dia nampianatra azy mangingina kory zareo ary nilaza izy fa tonga mpanjaka indray andro any. Na dia mbola zaza i Joasy dia efa fantany sahady fa ho avy ny andro izay anjakany amin'ny Israely. Dia tonga tokoa ary izao ilay fotoana. 7 taona Joasy raha nanapa-kevitra i dadatoa Joiada fa hosorana ho mpanjaka amin'izay izy. Na atsoiny Joiada ho tonga any amin'ny tempolo miaramila. Velona amin'ny mpanjaka Joasy hoy izy. Izao sy Josepa niara azy tamin'ny tanàmpanjaka vavy Atalia nandritra ny 9 taona.
fotoana tokony hiarovanareo azy amin'io mpanjaka vavy io izao. Tonga mantsy ankehitriny ny fotoana hiakarany eo amin'ny fanjakana. Nakany amin'ny joyada miaramila. Fantatr'ireo fa tena ratsy ity mpanjaka vavy ity dia nanome toky ireo miaramila fa hitoetra eo anilan'ny joasy foana amin'izay rehetra lehany. Tsy ela akory taorian'izay dia nety ny dadatoa joyada nivoaka ny tempolo eny amin'ny toerana malalaka iray efa vory vahoaka joasy. Koa araka ny nampanantenain'ny miaramila dia niodidina ny joasy izy ireo hiambina azy fatratra. Nararaka dadatoa joyada teo andohan'ny joasy ny menaka manitra dia natolony azy ny boky ny lalàna ary nambarany teo anatrehan'ny olona rehetra fa i joasy no mpanjaka. Nijery tamin'ny fahanginana sy tamin'ny mpilaminana fatratra amin'ny vahoaka raha nametraka ny sady-boninahitra teo amin'ny lohan'ny joasy i joyada. Rehefa izany dia nitehaka ny olona rehetra sady nika hoe "Oela velona ny mpanjaka! Oela velona ny mpanjaka!" Nampanakoako ny feo ny trompetra ireo mpanatalenta tamin'izany ary nanandratra hira koa ireo mpira. Reny mpanjaka vavy atalaza tabataba amin'ny vahoaka dia niazakazaka ho any amin'ny tempolo izy ary gaga raha nahita ity zazalahy kely vao avy nosorana mpanjaka. Tezitra mafy izy tamin'izany ka dia nandidiny miaramila hitondra ny joasy hivoaka. Izy anefa hoy ianareo no navoaka ny miaramila. I Atalia ihany navoakan'izy ireo fa tsy joasy izany. Hatreo dia tsy natao mpanjaka vavy intsony izy. Tsy misy atahorany joasy intsony izao fa efa izy no mpanjaka. Izy no mpanapaka eo amin'ny Israely. Fantany fa Andriamanitra mihitsy no nitarika ny nenito Joseba sy dadatoa joyada tamin'ny fiarovana azy nandritra izay taona lasa rehetra izay. Azontsika atao koa ny miaro ny zazakely sy ny ankizy madinika. Azontsika atao ny manampy an'Andriamanitra eo amin'ny fiarovana sy ny fiahinany zanany. Amin'ny fofeno aravonandreraka izy namako no hiara-bako anareo tsirairay avy tratry ty sabata mahafinaritra ity indray isika. Eny 3 volana vaovao indray izany izao no lalovantsika. Ny dikan'izany dia lohahevitra voalohany ato anatin'ity 3 volana ity no andeha iarahantsika mamitina eto. Izany lohahevitra izany dia mitondra ny lohateny hoe firana teo amoron-dranomasina. Ahoana tsara hoe firana teo amoron-dranomasina. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy anjerina nandritra ny enemana dia ny rahantsika nahita taizandray tao amin'ny Exodus 5:1-1. Exodus 5:1-1. Hihira ho an'i Jehova aho fa avo indrindra izy. Andonga averina tsara hihira ho an'i Jehova aho fa avo indrindra izy. Exodus 5:1-1. Fantatrao ve rakizy fa manana afatra mahafinaritra tiana ampitaina amintsika tsirairay avy Jesosy tamin'ny alalan'izany lohahevitra izany. Dia tsy inona izany fa mila tsarovatsika mandrakariva fa tiatsika sy miahatsika zanak'Andriamanitra izy na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana. Ka dia andao indray ary ho arahantsika ny tantara mahafinaritra maneho izany fikarakaran'Andriamanitra manokana ny zanany izany. Dao ary. Efa nisy verak'izy fotoana nahatahoranao na nyvadianao fo ka tsy fantatrao hoe inona reny tokony atao toy izany indrindra no nahazo ny zanak'Israely teo amin'ny fiandohan'ny tantara izay nianarantsika. Arao ange ny tantara ahitanao hoe fomba ahoana reny no nahatonga ny tahotra izay nahazo ireto zanak'Israely ireto kanefa tamin'ny farany dia nahafaly azy indrindra izany. Latsaka ankaterena ny zanak'Israely rakizy. Raiky tahotra mafy izy ireo. Efa tao aorianan'izy ireo Farao sy ny miaramilany. Teo anoloany kosa nefa dia indro ranomasina mena.
Rehefa nitoby teo amoron'ny ranomasina mena nefa izy ireo dia indro ilay anjelin'Andriamanitra sy ny androraoany fa nifindra tao aoriana izy ireo. Ary nandritry ny alina dia nahatonga ny miaramila ny Farao ho tao anatin'ny aisina ange ny raony. Fa tetsy an-daniny kosa dia tahaka ny afo ny fahitana ilay rahoany na ny mihazavana sy hafanana ho an'ny zanak'Israely. Avy eo dia nibaiko an'i Mosesy Jehova: ahinjiro ny tananao ry Mosesy eo ambony ranomasina. Dia nataon'i Mosesy ange izany. Nandritry ny alina manontolo dia nandefa rivotra mahery izy Andriamanitra hampisava ny ranomasina, ka nahatonga ny ranomasina hisaraka roa izany rivotra izany. Ary rehefa nadiva ho maraina ny andro dia nandeha namakivaky ny ranomasina zanak'Israely. Ary ny rano dia tonga fefo azy ireo teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany, fa tany maina kosa no nitsainy. Dia nanenjika ny zanak'Israely inge ny miaramila ny Farao niditra nanaraka azy ireo teo afovoan'ny ranomasina. Nahatonga miaramila ny Farao raiky tahotra nefa Jehova, fa tsy afaka nihetsika tapoka teo ny kalesin'izy ireo. Momba ny zanak'Israely tokoa rak'izy Andriamanitra. Dia hoy izy ireo nikika hoe andao tsika hiala eto handositra azy ireo, kanefa tsy afaka niala izy ireo. Dia hoy indray nge Jehova tamin'i Mosesy: ahinjiro eo ambony ranomasina ny tananao. Dia nataon'i Mosesy izany ka dia nikatona ilay fefy rano, nanarona ny miaramila ny Farao rehetra ka dia maty tao anatin'ny ranomasina rak'izy izy rehetra. Rehefa nahita izany ary ny zanak'Israely dia toa tsy nampiano azy ireo inge ny zavatra hita amin'ny masony. Nahatsiaro tena ho maivamaivana sy sambatra ery izy ireo, nanomboka ny hira sy ny hira fiderana ho an'Andriamanitra ny olona rehetra. Ny tononkirana ireo fantatrao, nanambara ny fomba namonjen'Andriamanitra azy ireo tsy ho tratry ny miaramila ny Farao. Andeha nge hirantsika miretona izany hira izany hira ho an'i Jehova aho fa avo indrindra izy. Ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariny ao anatin'ny ranomasina. Hoy ny fahavalo: hanenjika azy aho ka hahatratra azy. Ny fofinainao no nitsofanao dia nanarona azy ny ranomasina. Nilentika tahaka ny firaka tao amin'ny rano mahery izy. Jehova iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana, dia raina amin'ny fahatahorana, mpanao fahakakana. Tanterahanao tokoa ny teny fikasanao izay feno fitiavana. Tarihinao ny firenena izay nafotanao, ka entinao amin'ny herinao ho any amin'ny fonenanao masina izy. Ao amin'ny fitoerana nataonao hitoeranao Jehova dia ao amin'ny fitoerana masina naoriny tananao. Tompo Jehova hanjaka mandrakizay tory. Faly dia faly tokoa nge rak'izy Miriam anapafon'i Mosesy sy Arona. Noraisiny ary ny amponga tapaka dia nanomboka nandisy ny hira izy, dia nampanenoiny ny amponga tapaka. Ary ny vehivavy hafa koa dia nanao tahaka izany, ka dia niara-mifaly izy rehetra. Hira ho an'i Jehova fa avo indrindra izy. Ny soavaly sy ny mpitaingina azy nariny ao amin'ny ranomasina. Dia naverimberina inge izany hira izany. Zavatra roa miaraka ny fototry ny hira nataon'i Mosesy sy Miriam ary ny zanak'Israely rak'izy. Hihira mikasika ny famonjena azy teo ampitana ny ranomasina mena izy ireo. Ny andrandrana io avokoa izy ireo ka dia nihira mikasika ny zavatra iseho amin'ny hoavy. Tiany amin'ny hamonjen'Andriamanitra ny zanany sy ny andraisany azy ho any an-danitra. Azontsika atao koa ange rak'izy ny mihira izany hira izany. Azontsika atao koa ny mankalaza an'Andriamanitra, satria dia manampy ny fianakavian'Andriamanitra mandritry ny vanim-potoana maro mifandimby, ary mbola hanampy antsika izy ankehitriny, ary mbola hanampy antsika ihany koa izy amin'ny hoavy. Miarava antsika tanora zandrany,
anjarantsika indray ary zao ny amitina ny lesona izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Lesona voalohany isika manana loha hevitra lehibe aloha tsika ao anatin'ity 3 volana vaovao ity de manao hoe mampitony ny tafio-drivotra ny fahasoavan'Andriamanitra. Nampitony ny tafio-drivotra ny fahasoavan'Andriamanitra. Io lohateny io de mamitina ny loha hevitra rehetra mandritry ny 3 volana. Fa amin'ity herinandro ity isika de manana lohateny anankiray manao hoe filazana toetrandro mbola ho elabe. Filazana toetrandro mbola ho elabe. Ny tsy anjery dia haitsika fa Genesis 9:1-2. Andenge rahantsika fa fohy kely izy de nataony Noa izany arak'izay nolazain'Andriamanitra azy no nataony. Genesis 9:1-2. Mahafinaritra izany. Tonga de haitsika avy hatrany fa tantara Noa no ny anarantsika tamin'iny herinandro iny. Rehefa nandeha eny amin'ny fiarahamoniny Noa de hitany fa miamitombo ary tsy misy ohatr'izany ny faratsian'ny olona. Nitaraina tamin'Andriamanitra izy ary niresaka tamin'ny Andriamanitra fa andefa safodrano. Ho faizin'Andriamanitra ny olona ho foanany ny fahotana. Le fahotana ny tena tsy tian'Andriamanitra fa tsy hoe le olona fa mba hialana amin'izay fahotana izay de voatery Andriamanitra nanana fikasana fa handringana ny olona amin'ny alalan'ny safodrano. Tafiditra tao anatin'izany planiny izany i Noa mianakavy ary noresahan'Andriamanitra aloha i Noa mba hanamboatra samby fiara satria te hamonjy i Andriamanitra. Hamonjy ahoana moa zany? Amin'ny alalan'ny Noa sy ny asa izay ataon'ny Noa de tiany ho vonjena ny olona hiala amin'ilay faharatsiana satria ny faharatsiana tsy maintsy ho levonina eto ambonin'ity tany ity amin'ny alalan'ny safodrano. Nolazainy n'Andriamanitra ny Noa avokoa ary ny planiny mahakasika izany, ny amin'ny anamboarana ny samby fiara, ny amin'ny ampidirana biby ao anatiny satria hamonjena ny biby sy ny olona ilay samby fiara. Tsy mba nanontany tena i Noa hoe de ahoana Andriamanitra ny maka an'izany biby tsiroro zany? Ahoana ny fomba anaovana zany? Alaiza no akana an'izany? Fa avy de nekeny Noa izany fikasan'Andriamanitra izany no zarainy tamin'ny ankohonany aloha. Nieny tsara ny ankohonany. Betsaka ny fanontaniana kanefa zao. Hozy izy Noa hoe Andriamanitra no mitarika. Andriamanitra no manatanteraka de nekeny zareo ilay planina napanaovin'Andriamanitra azy. Tian'Andriamanitra tokoa raha ho tafiditra ao anatin'izany planina izany ihany koa isika tsirairay avy. Andriamanitra de mbola Andriamanitra ny famonjena ihany ankehitriny. Mbola tiany ho vonjena isika. Kanefa zao tiany isika raha mba ho tafiditra ao anatin'izany drafitra izany de mandeha mizara n'izany famonjena izany. Tiany raha tahaka izay nataon'ny Noa, niresaka tamin'ny zanany, niresaka tamin'ireo olona izay mifanerasera taminy, mba hiala amin'ny fahotany, mba hibebaka satria ho avy ny safodrano, ho ringan'Andriamanitra ny tany. De tiany koa isika raha ohatra ka hoe hizara izany amin'ny hafa satria mbola ho avy ny fanafonganana ny fahotana eto amin'ity tany ity de tian'Andriamanitra raha ho tafiditra ao anatin'izany planiny izany. Araky ny lazain'ny hafatra nampitaina tamintsika de hoe samy tafiditra ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra avokoa isika tsirairay avy. Tian'Andriamanitra hiara hiasa aminy tahaka an'izay niarahan'ny Noa niasa tamin'Andriamanitra ihany koa isika. Ny lesona izay nianarantsika tamin'ity herinandro ity zany ry tanora sandry ny namako de nampianatra antsika fa mampiray ny vahoakan'Andriamanitra ny fanekentsika ireo herin'Andriamanitra mamonjy Andriamanitra ary ny fahatsapahantsika rehetra n'izany famonjena izany de anisany mampiray antsika. Manampy antsika ihany koa iny lesona iny mba hifaly satria anisany vahoakan'Andriamanitra. Matoa Andriamanitra mbola miantso antsika, mbola manome fotoana ho antsika hibebahana sy hizarana ny famonjeny de mbola ao anatin'ny ankohonantsika. Tiany ny ara-onina amintsika any amin'ilay mandrakizay. Nanampy antsika ihany koa iny lesona iny takatra ny fomba ampiasain'Andriamanitra amonjena antsika tsirairay avy. Tena tiantsika tokoa Andriamanitra, aza variana ary
fa tia ny ovavonjy isika, tia ny bebaka isika, ary tia ny raha hozaraintsika ihany koa izany filazantsara izany. Izay ara ny lesona ny anarantsika nandritra ny herinandro dia mahazotoa mandrakariva mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mandra-piona ary amin'ny manaraka indray. Miaraba ny tanora mantoanto rehetra indray, miaraba ndray mandreny ny zoky ny zandry rehetra natratra izao sabata izao indray. Miaraba ny mantoanto na tratra izao fotoana izay ianarantsika lesona vaovao izao indray atao anatin'ny telo volana fahatelo ary ny lesona voalohany no ny anarantsika tamin'ny herinandro iny izay miresaka ny amin'ny hoe manakaiky kokoa an Jesosy. Ny tsenjery dia mino fa hainao ao amin'ny Salamo 8:100 ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny 10 dia rahantsika mamerina izany. Inona no iarovan'ny zatovo ny lalaka lehan'ny Jiovaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no nitadiavako anao, aza vela hiala amin'ny didinao aho. Atao am-poko ny raketiko ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ny lesontsika dia nampianatra fa ny famonjena dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny famonjena dia tsy avy amin'ny asa izay ataontsika na amin'ny fiezahantsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Izany fanomezana izany dia raisina maimaimpoana kanefa misy safidy tsy maintsy atao na ianao handray na ianao tsy handray. Ary tadiory tanora mantoanto fa ny safidy amin'ny fandraisana ny famonjena dia tena safidy lehibe tokoa satria tsy ny zao ihany, tsy ny androaninao ihany no iankinan'izany fa no avinao manontolo dia miankina amin'ny safidy izay ataonao na handray ny famonjena ianao na tsy handray ny famonjena. Dia ahoana ary ny fomba ahafahantsika mandray izany famonjena izany? Dia araka ny voalazan'ny tsenjery teo dia ilaintsika ny mianatra ny tenin'Andriamanitra, ny manakaiky kokoa an'Andriamanitra satria izay no ahazoantsika famonjena. Satria rehefa mandray an'i Kristy isika dia raisiny ho toy ny zanak'Andriamanitra isika ary prailova amin'ny Kristy. Dia ilaintsika izany ny manahaka ny toetran'i Kristy, mianatra ny fomba an'i Kristy satria zanak'Andriamanitra isika dia arak'izay ny fomba n'Andriamanitra zany no ataontsika. Mba ahafahantsika mahafantatra ny fomba n'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra dia ilaintsika ny mianatra ny tenin'Andriamanitra, ilaintsika manakaiky kokoa an Jesosy araka ilay lohateny lesontsika dia amin'ny fianarantsika ny teniny isan'andro isan'andro. Raha vao maraina dia manokana fotoana aza atao ambany zavatra mihitsy ny firesahanao amin'Andriamanitra. Ataovy izay ampifanakaiky kokoa anao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderahana, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny boky izay vakiana, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra indrindra. Satria araka ny voalazan'ny tsenjery teo dia hoe atao am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Mba ahafahantsika mandeha amin'ny lala mahitsy izay nosoratan'Andriamanitra mba hizorantsika dia ilaintsika ny mirakitra ao am-po ny tenin'Andriamanitra. Dia ilaintsika ihany koa ny mitady satria izy hoe tamin'ny foko rehetra no nitadiavako anao, aza vela hiala amin'ny didinao aho. Amin'ny fontsika rehetra mihitsy no andeha hitadiavantsika an'Andriamanitra. Ka ny fanapa-kevitra raisintsika izany tanora mantoanto izao hoe isan'andro dia ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ny firesahanao amin'Andriamanitra, ny fanatonanao an'Andriamanitra mba ho akaikikaiky kokoa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Manomboka izao amin'ity telo volana vaovao ity dia azoty ianao andinika ny tenin'Andriamanitra, hihira fiderahana hankalaza n'Andriamanitra ary izy neno andrakitra ny teniny ao am-ponao dia andeha araka ny lalana izay nosoratanao anao ianao dia ho tonga zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Dia miratro sy ny tanora mantoanto rehetra ary mba hanao fampiarana tsara mandritry ny herinandro sy mandritry ny fiainana manontolo dia hanolo tena bebe kokoa an'Andriamanitra ny tanora mantoanto rehetra. Dia veloma daholo indray ary manaraka indray. Zao rehetra izao no maneho fa tsy ho ela dia hifarana ho avy ny mpampakatra mba handray antsika mety ho ampitso izany
betsakao mba ho an'io ihany hiakatrany andraony lanitra ho fonandreo zao fahorin'ny zao raha olay ray hoe mandehany anao Jesosy ray soanio ny vadinao fa andro iray ani hoarabainy anao sa ataony veloma raha iseho izy ka ilaza aminao ho mivonony anao ny aona aminy miadiny ady tsara da hanony finona hiakatrany andraony lanitra ho fonandreo zao fahorin'ny zao raha olay ray hoe mandehany anao Jesosy ray soanio ny vadinao fa andro iray hiakatrany andraony lanitra ho fonandreo zao fahorin'ny zao raha olay ray hoe mandehany anao Jesosy ray soanio ny vadinao fa andro iray ani telo volana roa sahady no dify miditra amin'ny telo volana fahatelo isika de manana loha hevitra vaovao ianarana ny epistily ho an'ny efesianina herinandro voalohany no hitantsika tamin'ny herinandro lasa iny de ilay lohateny manao hoe i Paoly sy ny efesianina tao amin'ny toko voalohany andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahafolo no andininy fitadidy zay niarahantsika namerimberina teto nandritra n'izany herinandro izany andeha horaisina ny baiboly anao zay sambany manaraka ny fandarana de rahantsika mankafy zany andininy feno fitahina izany efesianina toko voalohany ka ny andininy fahasivy sy ny andininy fahafolo rehefa nampahafantarana ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidy zay nokasan'ny tenany ahatanterahan'ny fitondrana atao mandrapatapo ny andro voatendry hanangonany ny zavatra rehetra ho iray eo amin'ny Kristy na ny any an-danitra na ny ety an-tany dia ho ao aminy efesianina toko voalohany ny andininy fahasivy sy ny andininy fahafolo raisinao tombontsoa sy fifaliana ny malasanao iaraka hianatra hanao jeritodika ny andro voalohany iny andeha aloha hivavaka isika misaotra tompo satria nofenanao fitahina ny fiainanay tsiraray avy ka dia navelanao hipetraka eto atongotrao indray zahay hianatra ny teninao amantatra ny sitraponao ary andray ny hery finosiny zany ka hanao fanandramam-baovao eo ambany fitarihan'ny fanahinao mino sy matoky zahay fa tsy ho very maina ny fotoana zay rahana eto satria efa nanomananao fitahinana manana ambiampy ny isam-batan'olona ny isan-tokantrano mba ho fitahina ho zaraina ho an'ny hafa izany ary fitahina hitombona ihany koa ho fijoroana io vavolombelonao mitenena ary fa vonina hianatra izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. I Paoly sy ny efesianina no lohateny ny fiara-mianatra zay nataontsika teto nandritra ny herinandro iny. I Paoly zay azo antoka sy vaopirofo fa nanoratra ny epistily ho an'ny efesianina tany amin'ny taona 12
taorinan' Jesosy Kristy. Avy any amponja tany Roma izy no nanoratra izany epistily izany. Fa inona re no antony nanery azy tsy maintsy nanoratra n'izany epistily zany avy any amin'ny toerana izay atao hoe tsy mifanaraka amin'izany akanton'ny filazantsara zany de ny fonja izany. Kanefa dia ny kely aina nanao ny ainy tsy ho zavatra izy mba hampitan-kafatra ho an'le tompino tany Efesosy ireto. Antony anankitelo no voalaza fa nanery an'i Paoly. Ny antony voalohany dia ndrao ketraka noho ny fahelan'ny fotoana sy ny toe-javatra manery azy ireo mpino vaovao ka sanatry ny vava hiala amin'ny finoanan' Jesosy. Ny antony faharoa dia ndrao adinin'izy ireo ny hevitry ny hoe mpianatra Kristy, satria ny posesika reo kolotsaina be rendrarendra an-tanan-dehibe noho i Efesosy zay tany manan-karena ary feno mpanompo sampy ary indrindraindrindra nanana fiantraikany teo amin'ny fiainan'ny mpinoa izany toe-javatra rehetra izany. Ary ny antony manaraka dia no reo atao hoe manandaza sy manan-karena atao Efesosy zay nanana olana tamin'ny filazantsara notorian'i Paoly, satria nanohitohina ny fiveloman'izy ireo, ny fidiram-bolan'izy ireo izany toe-javatra izany. Isan'izany lay lehilahy mpanefy volafotsy antsoina hoe Demetrio, zay isan'ny voatohitohina ny ambaindainy ny fiariny ka dia nitarika fanoherana ny filazantsara izany rehetra izany. Nanoratra avy any amponja zany Paoly mba hampahirezana ny mpino sy tazomana ny hevitry ny hoe mpianatra Kristy tao am'ireo zay nitoriny ny filazantsara. Ary nandany fotoana betsaka izy namola volana n'ireo mpianatra tany Efesosy ireo. Misy fanontaniana anankiray ihany koa zay novalitsika teto nahitran'ny Andriamanitra hoe ahoana moa zany hoe tian'i Jesosy izany. De misy valiny vitsivitsy zay hitantsika. Tamin'ny fiarah-mianatra zay nataotsika, valiny vitsivitsy zay manome lanja ny toe-javatra nanoratan'ny Paoly an'ity epistily ity. Ahoana zany hoe tian'ny Kristy zany? Voalohany dia manaja sy manome lanja ny namana, ny mpiara-mivavaka, ny mpiray fanantenana. Isan'izany ny ray aman-dreny, ny zanaka, ny mpampiasa sy ny mpiasa ihany koa tao tokantrano tao dia tokony hanehoany zany amin'ny alalan'ny fifandraisana. Maneho an'le hoe tian'ny Kristy ihany koa ny manohitra n'ireo toetra ratsy sy fitondran-tena tsy mendrika izay nivelomany ny mponina an-tanan-dehibe tamin'izany fotoana izany, na tonga azy ireo tsy naneho ny voninahitr'Andriamanitra. Isan'ny zava-dehibe ihany koa amin'ny hoe tian'ny Kristy, tian'i Jesosy, ny manaraka ny ohatry ny fahafoizan-tenan'i Jesosy eo amin'ny fanandramana kristianina zay ivelomany. Ary zava-dehibe ihany koa ny amin'ny hoe tian'i Jesosy ny maneho ohatra mazava ny amin'ny fiainam-baovao. Ohatsy izy ny apôstôly Paoly amin'ny epistily nosoratony an'ny Korintianina hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Ny fanandraman'ny fiainam-baovao zay ho hita taratra sy ho vakin'ny olona rehetra, zany no atao hoe tian'ny Kristy zay ampianaran'ny Paoly ny mpino tany amin'ity tanàna ny Efesianina ity. Misy zavatra anankiefatra ihany koa zay anoharan'ny Paoly ny mpino tamin'izany fotoana izany, anoharan'ny fiangonana. De reto teboka efatra manandanja ireto. Voalohany dia oharin'ny Paoly amin'ny tenan'ny Kristy, vatan'ny Kristy, ny fiangonana. Zany hoe manolo-tena, miara-miasa sy miara-mientana miray saina mba ahatanteraka ny fitoriana ny filazantsara. Efesianina toko voalohany, ny andininy faharoa amby roapolo sy ny andininy fahatelo amby roapolo, ny toko faharoa, ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Teboka faharoa dia asehon'ny Paoly amin'ny mahatempolo ny fanahy masina azy ihany koa ny fiangonana. Zany hoe fonenana sy misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Efesianina toko faharoa, ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Asehon'ny apôstôly Paoly amin'ny hoe vadin'ny Kristy ihany koa ny fiangonana
ao amin'ny efesiana toko fahadimy ny faharoambyroapolo hatramin'ny fito ambyroapolo zay miandry ny fampakarana ataon'i Jesosy zany fiangonana zany. Ary ny teboka faefatra zay anehoan'ny fiangonana dia miaramila ny Kristy. Ny hoe miaramila dia ao ambadiky zany ny hoe miady, tsy miady amin'ny herin'ny tenany anefa fa miady amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra ary mivoaka ho mpandresy. Efesiana toko fahenina ny andinin'ny fahafolo hatramin'ny andinin'ny faharoapolo. Ary mpiara-mianatra namana, ny bokin'ny Efesiana dia boky tahaka an'ireo epistily hafa manandratra an' Jesosy ary mitaona ny mpanaraka azy anandrana ny hafanampo ao anatin'ny fotoan-tsarotra ka irahina fa andala-pahataterahana ny drafitr'Andriamanitra faratampony araka ny voasoratra amin'ny Efesiana toko fahatelo ny andinin'ny fahafolo. In-telopolo no mampiasa ny voambolana hoe ao amin'ny Kristy i Paoly ao amin'ny epistily ho an'ny Efesiana. Tsy kisendrasendra izany, tsy fitiavana te hamerimberina, tsy fahaditsoana ara-gramara ihany koa ka hoe to miverimberina izany fanambarana izany, fa misy hevi-dehibe zay tiany Paoly ampitaina amin'ny hoe ao amin'ny Kristy. Ary amin'ny andininy hafa zay nosoratany ho an'ny epistily dia milaza izy manao hoe tsy misy fanamelohana izay ao amin'ny Kristy. Izany ao amin'ny Kristy izany zany no toerana sy fialofana zay azo antoka indrindra sy mety indrindra ho an'ny mpino manoloana ny ady sy ny fotoan-tsarotra zay andalovana. Ary ao ihany no ahafahana mahazo famelan-keloka, ahafahana mandrombaka ny fandresena, ahafahana mitahiry ny finoana zay ifandrotehana amin'ny fahavalo. Ry mpiara-mianatra namana, ambaran'ity epistily ho an'ny Efesiana ity fa manova antsika ny fahasoavan'Andriamanitra, mampianatra antsika hiantehitra amin'Andriamanitra izany ary mampatsiahy atsika reo andraikitra zay takiny ny mampianatra amintsika tsiraray avy. Andao hoe raha tsika mankamamy indray mandeha ny andinin'ny fitadidy eo amin'ny Efesiana toko voalohany ny andinin'ny fahasivy sy ny andinin'ny fahafolo manao hoe rehefa nampahafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany, ahatanterahan'ny fitondrana atao mandrapatapiny andro voatendry, hanangonany ny zavatra rehetra ho iray eo amin'ny Kristy na ny any an-danitra na ety an-tany dia ho ao aminy. Hitahantsika ane ny tompo hitahiry zany teny zany ao am-pontsika ka hamoa be izany arak'izay andrasany amintsika raha teo. Iroso amin'ny fanatitry ny Sekoly Sabata isika zay mariky ny fanolorantena sy ny mampiara-miasa amin'Andriamanitra antsika koa andeha ity feokira mahafinaritra ity no etsika manatanteraka izany fotoana mahafinaritra loatra izany. Ivavaka isika arahinay tsara ny an-danitro mideranao zahay satria nanehoana ho famindram-po sy fitahina be dehibe ny fiainanay tamin'iny herinandro iny. Nomenanay ny epistily ho an'ny Efesiana mba ho fampahirezana anay, mba ho fampirisihana anay ary indrindrandrindra mba ahafahanay mandrombaka ny fandresena miaraka aminao ilay mpiady mahery, ilay fanandresy ny zavatra rehetra nandresy hatramin'ny fahafatesana aza mba ho antoka ho anay amin'ny ho avy. Apetraka feno am-pelantananao ny fiainanay tsiraray avy ary matoky izay fa mbola ho mpiara-miasa mahatoky aminao ao anatin'ny fotoan-tsarotra izay mbola ho vaky vakinay ka dia ho miamboninahitra ianao. Misaotra ano ny amin'ny fandarana teknika, misaotra ano ny amin'reto mpanaraka ny fandaharana zay liana
nandany fotoana ary nanokana ny zany mba hiainona ny teninao. Tompo aoka ho toy ny voa tsara na fafy amin'ny tany tsara izany teninao izany, ka hitondra vokatra be dehibe ho voninahitra ny fanjakanao. Amin'ny anaran' Jesosy no angatana ny vavaka. Amen. Mankasitraka indrindra ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika ary mankasitraka ny teknisianina ihany koa izay nanao ny antsy ho zavatra nampita ny sary sy ny feo taty an-tokantranontsika tsirairay avy. Tompo anie hitahy antsika ary anome fahafanantsika mbola eo na hitondray amin'ny fotoana mamety azy, manam-piresaka, manam-pijery, manam-piainy tompo Kristy. Mianatra eo tongotrao